Manamafy ny fitakiny ny piasan'ny fananantany amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ity androandroany ity nisy ny fitokonana fahobe ny tanterahindreo mpiasa. Niverina ny tokona nanomboka ny maraina teo ny teknisian'ny fananantany. Mikatona avokoa ny birao ny fananantany rehetra manirana nosy. Tsy misy ny fiandrasandra araraka nambaram-pitarika ny syndika ny inspecteur de domaine. Nanomboka androany ny fitokonana fahobe manerana safandrana fananantany rehetrarehetra eto Madagasikara. Raha tamin'ny mois de mars izay nanomboka ny fitokonana dia nisy fampirarana tao anatin'izay natao eto niveau ministère tany imprimateur sy ny présidence. Ny olana nefa dia na ny fampirarana soniavina ara dia tsy tanterahana fampanantenana moa izany dia tenentsika hoe pôkata natao ny mpiasa fananantany hatramin'izay. Amin'ity izay raha hiverina dia mbola fitokonana fahobe ihany. Tsisy fetra ary tsisy service minimum ary ny fampanantenana tamin'ny voalohany izay nefa nanome lalana makasika an'izay toerana ny asa izay dikan'izay nanome lanja ny fampiresana tao anatin'izay sy fampanantenana eritreretina hoe ho tanterahana. Amin'ity izay dia tsy hijanona mbola tsy misy zavatra azo tsapaitana makasika ireo fitakiana tevoka ireo. Anisan'ny tevoka takian'ny teknisian'ny fananantany ny famerenana fandiniana amin'ny fanavozana ny fananantany. Manohitra ny hevitra ny ampitoviana lanja ny sertifika sy ny titre eo amin'ny fananantany ny syndika telo dia ny SCDM, ny SARDM ary ny SIDPFM. Ho azy ireo dia dingana lalovana ihany ny fahazoana ny sertifika fa ny fahazoana titre ihany no maharo ny zony malagasy amin'ny fananantany. Tsika ne raha malala fa anisan'ny maro manadiadsika eo amin'io tribunal ny atany io anefa dia ny akamaroan'io dia tany efa vita titre no iadina ny niveau tribunal. Ny tany efa vita titre misy borna raha mbola iadin'ny olona vao mahay certificat foncier ne tsisy matérialisation unitaire fa piqué fotsiny aiza tsy ampiady malagasy hoe zany izay mahita hoe famadihana an'io titre foncier no tsy maintsy atao. Marina ilaina io manakaiky ny vahoaka satria any amin'ny commune ny fanomezana karatany fa tsy mijanona amin'izay fa tsy maintsy hoavadika titre foncier ary izay ny takinay hoe raha tena hoe hiaro ny zony malagasy tenena tsara nyity resaka fananantany ity dia tsy maintsy hoavadika titre foncier ny certificat foncier fa tsy hajanona amin'io fa tsy maharo ny zony malagasy. Ankoatra ny famerenana fandiniana amin'ny fanavozana ny fananantany, takian'ny teknisian'ny fananantany ihany koa ny famerenana amin'ny fangatahana fahazoana ny fananantany. Ny fametrahana ny sata manoka amin'ny mpiasa ny fananantany ao anatin'ny fitokonana tanterahan'izy ireo.